mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny halehibe ny fahafianoan'i Kristy. Efesianina 4:7. Ho lehilahy lehibe. Ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio Vaovao Masoa. Izay rahantsika amin'ny rahalahy Solofo Raharifera. Ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehibe ny fahafianoan'i Kristy. Ivavakantsika ry havana, ry Andriamanitra tsara sady mpanao tsara, Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra ny lanitra, Andriamanitra ny fahagagana, Andriamanitra fitiavana. Ianao mihitsy no fitiavana mihevitra ny momba anay. Faly mideranao ray izay Tompo Andriamanitra, satria mbola avelanao foana mifandray amin'ny alalan'izao fandaran'izao. Tsara ianao Andriamanitra, tsy misy zavatra nataonao ka ratsy na iray azy, tsy misy zavatra noforononao ka ratsy na iray azy. Androany dia mbola nampirofo ianao Tompo fa amin'ny alalan'izany hoe ianao mafitiavana anao zany dia namboatra olona marobe izay mianao ity fandarana ity. Misaotra Jesosy ary faly mandrakarivo izay mideranao ary mbola manana fotoana iarahana aminao. Ny anaranao Jesosy no ametrahana izany vavaka izany. Amen. Finaritra indrindra raha malala amin'ny Tompo arabaina ihany koa ny anabavy nefa izay manaraka sy manjoy an'ity fotoana androany ity. Iny ary raha malala amin'ny Tompo mba somary velatra kely ny fandarantsika androany raha sitrakantsika ry havana. Fotoana takan'izao moa ry havana hoe Ana Maria ny olona, zavatra tsy ao anaty Baiboly zany fa mba fandamina ny zanak'olombelona fotsiny tsotra zao fotsiny. Dia hoe mba Ana Maria na ny andron'ny mpifankaty. Maninona moa ny hoe Maria na ny andron'ny mpifankaty? Tsika olombelona zany tsy misy idira amin'ny Baiboly akory zany. Fa Andriamanitra mihitsy aloha ny tena hoe fitiavana. Fa tsika moa ry havana na hoe tsy manamarika an'izany na manamarika an'izany dia tsaro fa Andriamanitra mihitsy aloha ny fitiavana. Zay mihitsy Andriamanitra. Mba tena tiako sika mba hivelatra kely androany amin'ity fandarantsika androany ity, iresaka momba n'izany hoe fitiavana zany tsika androany. Inona fa mahalinanao zany raha la malala ho an'ny tanora manokana izy ity androany. Kanefa na izana tsany aza dia ny olona efa lehibe ihany koa dia mba tsara miaino ity fandarana ity, indrindra ny ray aman-dreny, mba tonga ny zanantsika ho lehilahy lehibe amin'izany fitiavana zany. Satria tsy vitsy ny ray aman-dreny no tena ferinaina amin'ny resaka fitiavana zana, tsy ny zanany lahy ihany fa ny zanany vavy. Ary zany mba tiako iresana aminao androany zavatra mivelatra kely anankiray na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy momba nyty atao hoe fitiavana ity. Fa izy ity moa dia sehatra anankiray tena mivelatra be ka na dia atao hoe heritaona manintitra tsika iresaka momba an'izay fotsiny dia na fotoana tsika ary mbola mety tsy ho ampy. Fa androany raha sitraka ao dia mba iresaka teboka anankiray fotsiny tsika. Dia misy ondravana zany hoe fitiavana ohatra ny taitairiny zany. Misy zany. Misy koa fitiavana ohatra ny hoe matorotoro zany ve? Fitiavana olondroa teny antsika eto. Fa zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny tonkiran'i Solomona 4:4 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mampianina anareo ry zanaka vavin'i Jerosalema, aza manaitra na mamono fitiavana raha tsy efa sitrapony. Amen. Solomona ny nanoratra n'izany boky zany, izay mahatonga azy hoe tonkiran'i Solomona. Solomona izay nanana traikefa mpiainana be dehibe mihitsy teo amin'ny fiainany manokana ankoatra amin'ny mampanjaka azy. Dia nanana traikefa mpitiavana be dehibe ary izy moa dia nanoratra boky maromaro ihany. Anisan'izany ny Salamo, mpitoro teny, tonkiran'i Solomona, ny oabolana,
tsara zany tenin'andriamanitra zany ary inona fa ny tanora zao maheno an'izany dia hoe ohatra ny tsara zany tenin'andriamanitra zany fa angamba misy tenin'andriamanitra ratsy ravana fitiavana andresantsika eto ary aza manaitra na mamono fitiavana raha tsy efa sitrapony voalohany aloha tepoka voalohany mba tiatsika jerena dia zao hoe voajanahary ny fitiavana zay aloha zany voajanahary ny fitiavana raha misy olona mandahany zany dia eritreretina fa tsy tena kristianina loatra izy fa na dia tsy amin'ny fiainana kristianina raha fa dia tena fiainantsika tsotra zao fotsiny a raha misy olona mandaha hoe tsy voajanahary ny fitiavana dia ohatra ny olona tsy tena normalina tsara zany olona zany no fijeriko azy manokana andriamanitra mihitsy mantsy ry havana ny fitiavana tsy hoe andriamanitra dia manana fitiavana fa andriamanitra mihitsy no fitiavana izy mihitsy no atao hoe fitiavana namorona zavatra izy dia namorona zavatra rehetra zao tontolo zao tao anatin'ny fitiavana tanteraka ary io fitiavana io dia nomen'ny olona tena fanomezana ho an'ny olona satria ny zanany no nomeny ho an'ny olona ny zanany dia fitiavana jesosy dia fitiavana zany hoe le natiora zany nomen'ny olona mihitsy zany io natiora mity io mity olona anankiray mity ray aman-dreny mity rahalahy mity anabavy mity rahavavy mity dadatoa mity nenitoa mity mpifanolo-bodorindrina ary indrindra mity olontiana anankiray ifanindran-dalana mandrakizay andriamanitra nanomeny zany natiora zany ary ao anaty baiboly raha ny baiboly no jerentsika dia fitiavan'olona roa lahy sy vavy nataon'andriamanitra zero tsara ny tenin'andriamanitra any amin'ny genesis toko faharoa 9:7 zay efa itsika tsy enjery moa zany tenin'andriamanitra zany ary noho izany lehilahy dia andao niraisiny reny ka ikambana ny vadiny dia ho nofo ray ihany ireo jero tsara andriamanitra tsy niteny hoe mandeha ny lehilahy dia mandao niraisiny reny dia nikambana ny vadiny dia nofo anankitelo dia na nofo anakefatra na nofo anankidimy ohatrany hoe misy zanakapelezana zany tsy zany n'andriamanitra nofo ray ihany ireo zany hoe izy roa zany any amin'ny testamenta vaovao moa dia izay mihitsy no namerenany jesosy azy le hoe nofo ray ihany izy roa fa tsy hoe izy telotelo na izy efatrefatra zany manambara hoe olona ray a mikambana amin'ny olona ray hafa ary ireo olona mikambandreo a dia lehilahy sy vehivavy fa tsy lehilahy sy lehilahy na vehivavy sy vehivavy tsy avy amin'andriamanitra zany ninona mety adevitra ataon'ny olona niny baiboly dia tsotra favetavetana fa nitsakitsahana n'andriamanitra no hoe lehilahy manambady lehilahy vehivavy manambady vehivavy na inona mety fanamarinana an'izany amin'ny resaka sosiolojia psikolojia filozofia zay rehetrarehetra mety ho tenentsika eo amin'ny baiboly dia zao fanevatevana n'andriamanitra ny fanaovana hoe lehilahy manambady lehilahy vehivavy manambady vehivavy fa ny ankoatra zany koa dia zao ry avana mitentsika le hoe andriamanitra mihitsy ny fitiavana ary zavatra natiora voajanahary amin'ny olona lehilahy sy vehivavy tanora anankiroa lehilahy sy vehivavy efa lehibe anankiroa lehilahy sy vehivavy efa antitra anankiroa ny mity fakaty mity lehilahy mity vehivavy vadiny any foana moa zany resantsika eto any amin'ny tanjony amin'ny hoe vady tsy misy olona ry havana tsy mba nandalo fiarahana voalohany zany sy mpamono filazantsika azy amin'izao fotoana izao tsy misy olona tsy nandalo an'izany tsy misy olona tsy nandalo hoe fifamofona zay vao miroso tamin'ny tokantrano zavatra normal zany ary zay mahatsara ny fitiavana inona ny tianambara aminao za mbola tsy nisy olona tsy nahita olona mihitsy a hoe teny an-dalana hono izy na teny ambony taxi be dia taitra tamina olona anankiray mety zavatra mitranga zany dia mitory fitiavana dia nitolakandron'iny dia tonga dia any amin'ny commune any amin'ny boribory-tany voalohany faharoa fahatelo faefatra tsy fantatro any no tonga dia misoratra ny nitolakandro zany tsy mbola nahita an'izany a fa ny zavatra mba hitako teo amin'ny zanak'olombelona dia hoe mitory fitiavana dia vaky le fitiavana dia mifanaiky ny olona anankiroa dia miaraka aloha mandritra mba fotoana atao hoe mba mahamety an'izany tsy lava loatra tsy fohy loatra miditra amina fifamofona miditra amina soratra raha eto amintsika eto Madagasikara zany fa misy moa firenena fa tsy mba misy an'izany hoe soram-panambadiana zany misy zany dia rehefa vita zany a zay vao mandeha dia hoe miray trano amin'izay a mandeha makany fanambadiana
zany ny atao hoe zavatra fenitra atao hoe mety fa tsy mbola nahita mihitsy hoe fampitoro fitiavana androany maraina ny après-midi an'izay tonga dia any amin'ny commune zany tonga dia mandeha misoratra ohatra ny afafy zany raha misy an'izany ny tiana ho tenena aminao dia zao ny fitiavana dia zavatra fotoana lalovan'ny olona ara-dalàna eo anatrehan'Andriamanitra ka raha misy ray aman-dreny mandahany zany dia eritreretina fa ray aman-dreny izy mihitsy ny ray aman-dreny tsy normal fa tsy tokony ho laviny zany ravana rehefa tonga ilay fotoana satria eo indrindritsika mantsiravana eo indrindritsika ny amin'ilay hoe aza manaitra na mamono fitiavana raha tsy efa sitrapony ray aman-dreny zany raha mandahany zany ka efa tonga tokoa ilay fitiavana mipotra ilay fotoana anaovan'ilay zanany fitiavana na lehilahy io na vehivavy efa mba tonga zany fotoana zany efa mba manambara izy hoe ohatran'izao ry dada sineny ka le izy indray no mandahany zany dia eritreretina ohatran'ny ray aman-dreny tsy tena normal zany ray aman-dreny zany ravana satria na izy ray aman-dreny aza niaraka tamin'io vadiny io lehilahy na vehivavy io zany dia tsy maintsy mba nisy fotoana tahaka an'izany ny arahany zareo atao hoe tsetsatsetsat tsiaritra zany zavatra zany fa ny tena lesitsika androany moa dia hoe aza manaitra na mamono fitiavana raha tsy efa sitrapony fa nga moa misy fotoana riavana ny fitiavana io hoe roviana volana desambra ve sa volana juin sa isaky ny volana février ve ny tena fotoanan'izy io sa isaky ny ririnina ve zany hoe hono ny tena fotoanan'izy io sa hoana riavana angamba tsy dia tena zany loatra fa dia zao Andriamanitra no mamoha ny fitiavan'ny olona anankiray Andriamanitra no manokatra ny fitiavan'ny olona anankiray na lehilahy na vehivavy fa ito Solomona no nitraikefa mpiainana aza hitany dia miteny Solomona hoe mba mampianinanareo aho izy ry zanaka vaviny Jerosalema aza manaitra na mamoha ny fitiavan'io raha tsy efa misitrapony inona ny tena tiany tenin'Andriamanitra tenenina misy karazam-pitiavana zay fopoazina fotsiny misy karazana fitiavana zay ohatra ny taitairina fotsiny misy karazana fitiavana mahita ny atsa efa mifo dia ohatra ny tsongona koa dia tsy maintsy mifo koa ny enazy misy karazana fitiavana ohatra ny mampitany ny hafa fa maninona ny atsy ny efa mifo fa zazana ohatra ny ahoana dia taitairina dia ohatra mifo eny le izy zany mahatonga amin'ny tenin'Andriamanitra miteny hoe aiza manaitra nio raha tsy efa misitrapony misy sitrapony zany ilay fitiavana fa iny aloha ny havana andoantsika mba hiresaka ary ny atao inona ny endrika isehon'ny fitiavana hoe foazina fotsiny amin'izao mahatonga amin'ny fitiavana taitra ka manimba zavatra rehefa avy eo be dehibe ny mety endrika isehony fa anisan'izany moa zany hoe filana ny filana dia teneny ny tenin'Andriamanitra ny filana dia miainga amin'ny fakapanahy misy tenin'Andriamanitra tahaka zao any amin'ny bokin'ny Jakoba pistiliny Jakoba zay fantatsika kosa ny tenin'Andriamanitra ny Jakoba toko voalohany 18 ka hatramin'ny 17 milaza aminao ohatr'izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha misy alaim-panahy aoka izy tsy hanao hoe Andriamanitra no maka fanahy fa Andriamanitra tsy azo ny ratsy alaim-panahy sady tsy mba maka fanahy olona izy fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihany filany sy fitahany izy ary ny filana rehefa torotoronina dia miteraka ota ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana inona ny tiany ho tenena aminao misy tady le izy misy tady mifampitontolo izy voalohany aloha ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe aza miresaka mihitsy ozy izy aza miteny mihitsy hoe Andriamanitra maka fanahy fa Andriamanitra tsy maka fanahy zany any vavaka anam-pianaran-tompo dia aza mitondra anay makany amin'ny fakapanahy fa Andriamanitra ozy izy dia tsy azo ny ratsy alaim-panahy zany tsy any zany ilay faritra tsy any amin'Andriamanitra sady tsy maka fanahy olona izy fa samy alaim-panahy ny olona rehetrarehetra dia volo ny maka fanahy raha tariny filana misy filana aloha zany voalohany dia aveo misy famitahana ao anatin'ilay filana dia ny filana ozy izy rehefa torotoronina zany hoe ao anaty any mangingina ny anatin'ny saina rehefa ketriketrehana raha moa fiteny tanora amin'izao fotoana zao hoe ketrika misy ketrika hatrany amin'ny resaka filana dia fitahan'ilay filana rehefa aveo hoe mety io zay mantsy le namitahany devolany eva mety io izy lainga ny zavatra tenenin'Andriamanitra anareo fa mety io dia rehefa voafitaka ny olona zany rehefa torotoronina ny anatin'ny saina mangina any dia zao miteraka ota amin'izay rehefa aveo zany hoe tanterahana lay zany dia miteraka ota dia rehefa tanterahana lay ota dia miteraka fahafatesana rehefa aveo zareo fa misy tady zany lay izy
miendrika isehono ny fitiavana foazina zany fopoazina fotsiny le fitiavana dia miainga avany amin'ny fakapanahy sy ny filana. Ny tiana ho tenenina zany dia zao hoe raha ohatra ianao ka tsy matohatra an'izany fakapanahy zany sy ny filana zany dia tsy maintsy hanoty ianao ary ny faranao dia hisaraka tanteraka amin'Andriamanitra zay ilay fahafatesana tenenin'eto zany. Endrika isehono zany le hoe fitiavana foazina misy filana be dehibe satria zao ny zavatra ataon'ny hafa no laina tahaka zany ny zavatra mitranga zany ny ravana. Ao ihany koa ny resaka hoe fironana samy hafa zay mitohy amin'ilay filana teo ihany fironana any an-tsekoly sy ny any amin'ny fikambanana samy hafa. Misy ankizy kely amin'izao fotoana zao 12 taona 12 taona dia fa manao sipa ozy ny fitenenantsika. Fironana zany le ataon'ny teny vazaha hoe tendance zavatra misy amin'izao fotoana zao foazina tsy amin'ny fotoana lay fitiavana. Ary nisy fotoana moa ravana dia tena nalaza mihitsy zany iry zany hoe anambady mialatsiny fa ohatran'ny tenan'ilay izy fa zany ny zavatra nitranga teto amintsika teto. Zazakely tena zazakely mbola voadimy enina 7 taona dia zany no hira nenan'ilay kely hatrany hoe anambady dia gaga ianao anambady anisy ty zazy ty. Ka nahoana moa zanakitsika ravana no tsy olonan'ny olona satria ankizy vavy kely tahaka an'izany no mihira tahaka an'izany. Mba tandremo ny hira zay ampianona ny zanantsika ravana zay le hoe fironana zay. Noho izany sokirina ho azy ilay fitiavana. Sokirina ho azy voaingana kely nare olona 12 taona dia efa niteraka telo oriavako malalo 12 taona fa niteraka telo na ny vatana na ny saina na ny fanahy na tsy resaka saina sy fanahy ratsika fa vatana tsotro zao fotsiny move tafahomana ny amin'izany hoe hitondra tokantrano zany hitaiza zazy zany tafahomana ny amin'izany ve potika mbola kely ny vatan'ilay zazy satria nahoana ny foapoazina tsy amin'ny fotoana la izy noho ny fironana zava-misy eny fiarahamonina hitana ilay tahaka samy hafa tahaka an'izany. Fa na no mitetika voatabia ao an-trano aza tsy hay dia izany ny vokatry ny fitiavana fopoazina fotsiny. Zaza efa anankitelo mitetika voatabia ao an-trano tsy hay akory. Ao ihany koa ry havana ny amin'ny hoe endrika isehono hoe fitiavana foazina zany. Fitiavana foazina dia ny vehivavy mitory fitiavana amin'ny lehilahy. Mba ho valitsa kely moa zay ao aoriana kely ao raha mbola misy ny fotoanantsika fa zany be dehibe zany amin'izao fotoana izao. Efa mitsombadika ny tantara dia nisy olona nanontany mihitsy hoe mety fe ozy izy raha ny vehivavy mitory fitiavana amin'ny lehilahy dia tsy azoko moa natonga an'ilay olona manao an'izany hoe maika ve izy sa hoe tena ohatra ny ela fidona loatra raha namana koza izy alao hitoriana fa ela be fa za efa maika fa mba te ahazo azy ohatran'izany tokoa izy rehefa foapoazina tsy amin'ny fotoana. Za ry havana tena miteny antsika fa raha mijery baiboly isika ny endriky ny fitiavana eo amin'ny lehilahy sy vehivavy dia endriky ny fitiavany Kristy fiangonana. Zero tsara fa Andriamanitra no nitory fitiavana antsika fa mbola nanotra isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Ny tena marina dia Jesosy no nitory fitiavana tamintsika fa tsy sika no nitory fitiavana taminy. Noho izany zany raha endriky ny Kristy sy ny fiangonana ny fitiavan'ny lehilahy sy ny vehivavy normalina dia ny lehilahy no mitory fitiavana amin'ny vehivavy fa ny vehivavy mitory fitiavana amin'ny lehilahy dia mitsombadika izany ary animba zavatra be dehibe. Kristianina ndresako antsika eto aloha fa ny fivavahana hafa na ny fiarahamonina hafa na ny fomban-drazana hafa tsy fantatro izay tsititra lalany amin'izay hafa zany moa amin'izao fotoana izao dia efa voizina be hoe ka inona moa ny olona rehefa te tory fitiavana izy dozy aminao hoe ndao ary fahalalana fa dia tory hoany. Fa raha ohatra ny baiboly ny resahantsika ry havana tsy araky ny fetitry ny baiboly izany vehivavy mitory fitiavana ny lehilahy zany ary zany dia mahatonga n'ilay fitiavana mipopotra fotsiny amin'izao taitairina fotsiny amin'izao foapoazina fotsiny amin'izao mbola tsy amin'ny sitrapoly. Tadio tsara ry havana fa ny fitiavan'olon-droa makany amin'ny fanambadiana ny tanjona dia endriky ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Zay io fitiavan'olon-droa io zany hoe raha tsy makany amin'izany ny tanjona dia tokony hajanony izany fitiavana zany amiko fijeriko azo manokana. Endriky ny fampakaram-bady ny zanak'ondry izy ilay mpapakatra ny lehilahy mpapakatra izy ilay ampiakarina vehivavy no ampakarina. Fampakaram-bady ny zanak'ondry dia izy no mpapakatra Jesosy no mpapakatra ary izy no ampiakarina zasy ianao ny fiangonana zany. Ny fiangonana dia zasy ianao fa tsy ilay tilikambo akory tsy any ilay izy zasy ianao mpino an'Andriamanitra ny vidian'i Jesosy tamin'ny rany zay ilay hoe fiangonana ho ampiakarina. Noho izany ry havana ny vehivavy dia nomen'Andriamanitra endriky ny fiangonana zany hoe tena nomen'Andriamanitra endrika tsara dia tsara ambony dia ambony tena zany nametrahan'i Jesosy ny vehivavy. Ka noho izany raha ny vehivavy mitory fitiavana amin'ny lehilahy dia mandatsaka n'izay kilasy zay zany ny vehivavy mampivary lavo ny tenan'izy zany
raha ohatra ka izy no mitory fitiavana ny lehilahy le mitory fitiavana teneneto le mitory fitiavana voalohany zay le tenentsika eto fa tsy rehefa hoe tonga ny atokantrano akory de hoe tsy mifanome fitiavana tsy zay ny resaka eto aloha tsy atsombadikitsika l izy fa le mitory fitiavana voalohany indrindra lehilahy ny tokony manao an'izay ka ny fanaovana ny hoe vehivavy no mitory fitiavana voalohany de eritreretina fa afana tsombadiana ny fenitry ny makristiana zany ravana ka mahatonga ilay fitiavana taitaitra mamono fitiavana nefa tsy amin'ny sitrapony ilay fitiavana ihany kory ao ihany koa ry havana ny amin'ny hoe endrika isehon'ny hoe fitiavana foazina na taitairiny zany de ny fijerena ny fiainan'ny olona hafa be lehibe moa zany indrindra ny vehivavy ny tena tratran'izany vehivavy ny tena tratran'izany rehefa tonga ny fotoana ondry havana asa matratra taona anankiray de ohatrany mbola tsy misy olo-tiana mihitsy na tsy misy mamboraka fitiavana noho zany de mijery ny fiainan'ny olona hafa ka rehefa mijery ny fiainan'ny olona hafa asa namany io ve sa kozininy io sa inona tsy fantatsika ka rehefa tafajery an'izany de noho izany de tairina koa ny azy alomba tairiko ny anahy fa maninona ny eny anina nefa taitra maninona izy nefa miaraka amin'ny olona ohatrohatran'izany lay izy ry havana fijerena ny fiainan'ny hafa be dehibe fa anisan'ny santionany zany ozy ny tenin'andriamanitra miteny hoe aza manaitra na mamoa ny fitiavana io raha tsy efa misitrapony inona moa ny tia ny tenin'andriamanitra tenenina raha ohatra io ka foazinao na tairinao amin'ny sitrapony tsy amin'ny fotoana de animba zavatra izany ry havako malana inona moa ny atao hoe sitrapony ny fitiavana eo mba ho resahantsika kely hoe inona ny atao hoe sitrapony ny fitiavana io ry havana de fotoana ny tompo io ao anaty baiboly de tsy mba misy hoe roapolo taona 20 taona 7 taona 3 5 tsy mba misy an'izany ao tsisy an'izany ao raha ohatra araka ny kolotsainy ny zanak'Israely taloha de ohatra ny bebe taona daholy eny nisy any koa ny atao hoe mbola kelikely fa ny akapobe ny tompotompo taona zany kolotsainy ny zanak'Israely zany tamin'izany fotoana zany tsy voatery kolotsaintsika malagasy ka raha anaty baiboly de tsy mba misy mihitsy taona ao ka raha taona ny ataonao hoe 20 de diso ianao ry havana verihevitra ianao fa tena fotoana ny tompo miaraka amin'ny fanamasina no manondro ny fotoana ny toerana ny olona zay araka aminao be dehibe ny olona efa mba nanontany an'izany hoe ahoana marina no azahoana zany zavatra zany de za tena miteny anao hoe zany matombo ny mazanaka andriamanitra ny olona ny fanamasina ry havana de manolotra zavatra tsara ho anao aza mieritreritra mihitsy ianao hoe feny 5 taona ve fa za moa neny vehivavy manahirana be rehefa anoano ohatra tsy fantatro na 20 taona mahery mbola tsy misy olona am'ty ihany mbola tsy misy mitory fitiavana ihany de atao daholo zao fihetsiketsehan'izao hovaina hatramin'ny fandehan'le ranjo mba hisy olona mahikitika diso ianao raha nabavykely malalo diso ianao animba zavatra amaky vazy ianao ny faranao aza miditra any amin'izany fa ny fanamasina ao anatinao no manondro ny fotoana ny toerana ny olona zay tianao ary manakarena lavitra mihoatra ny eritreretin'ny olona ny amin'izany lay andriamantsika be dehibe ry havana ny olona efa mba natorohevitra tamin'izany ny olona nentina mibavaka tamin'izany fa tena nomeny Jesosy lay tena anjara tsara indrindra tao anatin'ny fotoana toerana ora tena napety azy tanteraka mihitsy ary zany fotoana omen'andriamanitra zany de fotoana tena hampahomby lay fitiavana amin'ny lafiny rehetrarehetra manina moa ny fitiavana mahomby tadio tsara ry havana fa mahatonga fitiavana ny olona anankiray tsy mahomby miaraka kely voadimy taona de fa manao divorce sasany ary tsy ampy an'izany fa 2 taona de fa manao divorce satria ratsy ny fototra matetika moa ndray rehefa mba mampianatra de mba manao vazivazy hoe tadio tsara fa io divorce io ry havana de tsy tonga fotsiny tamina divorce fa nomboka tamina 1 vorce io 2 vorce 3 vorce 4 vorce divorce vazivazy resaka zany ataoko aminao zany mba asina vazivazy kely koa moa ndray fa nytiako tenenanao de zao hoe ny divorce fisaraha-panambadiana de tsy tonga raha tsy efa nisy zavatra nanomboka azy ary nanisa nanomboka azy de ny fototra ratsy rehefa ratsy ny fototry ny trano rahalahy kely malala raha nabavy kely malala rehefa ratsy ny fototry ny trano na tsara taky ninona aza ny ampola na tsara taky ninona aza ny dosy na tsara taky ninona aza ny ao an-dakozia ny fitaratra amin'ny plafond raha vo ratsy ny fototra tsy maintsy injera ny tranonao tsy maintsy okitiana foana ny tranonao mandritra ny androm-piainanao raha vo ratsy ny fototra eto ateteny aminao ny sitrapony ny fitiavana ny famoazana ny fitiavana de sitrapon'andriamanitra zero tsara raha tsy efa sitrapony teteny ny tenin'andriamanitra hoe arao ny sitrapon'andriamanitra mamono fitiavana mba tsy hatonga anao accident fa be dehibe ry havana ny olona manao accident amin'izao fotoana zao manenina mandra-pahafaty noho ny fitiavana ny sokotsokirina tsy amin'ny fotoanany
ao ihany koa ravana andreo ina moa ny sitrapon'ny fitiavana sitrapon'ny fitiavana dia zao ny mba hamokaranao be dehibe amin'ny fitiavana mba hampahomby anao amin'ny fitiavana atonga anao vavolombelona ho an'ny mpino ho an'ny jentilisa zany le izy hoe mamokatra be dehibe ka mba be dehibe ny olona miteny aminao hoe raha mba zany ohatra ny tianabavykely ity mba tiako zany fiainana zany raha mba zany ohatra ny tia rahalankely ity mba tiako zany fiainana zany mba raha mba zany ohatra n'izy mivady rehetra mba mahafinaritra azy amin'ny fiainana zany zany le mamokatra be dehibe satria tsara fototra tsy nofoapoazina raha tsy efa tamin'ny fotoanany ary indrindra moa zany dia hoe mampaharitra an'izany fitiavana zany zany ravana raha ataontsika hoe fotoanantsika mofofo ihany fa mba nyresaka atsika amin'ny tapany voalohany iny ny amin'ny resaka hoe aza mamohany zany fitiavana zany raha tsy teanao accident dia aza mamohany zany fitiavana zany ianao eto dia te hampahery anao hoe aza manaitrana mamohy fitiavana raha tsy efa amin'ny sitrapony fa tsara andriamanitra ravana ny fanahina eo amin'ny vehivavy indrindrindrindra ho any tena tratran'izay fa na ny lehilahy koa aza tanora lehilahy dia tratran'izany mana so dia tsy ahita olo-tiana any foana ravana ny olana eo amin'ny jesosy ravana miteny aminao tsy misy an'izany tadio fa ny fanambadiana dia antso akoatra ny mafanirina azy hoe ambahanambady antso apella ozy ny tenin'andriamanitra paoly dia olona tsy nanambady mandra-pahafatiny fa nampianatra momba ny fanambadiana mba hafahafakoa zany ravana fa zany ny paoly antso zany io ka mila fantatritsika hoe aza manaitra raha tsy fa ny fotoana ty misy raha anankiray mba tiana hampaherezana anao hoe tsy vitanay fa vitan'andriamanitra ny tena naivady ny mihira nytiry ty tena hira-pitiavana ao amin'i jesosy mba tiako ianao hiainao nytiry ty hatramin'ny farany ary raha mba fanojo amin'ity trangana ity ny tranganao mba tiana ianao mba anao tahaka an'izany satria fijorona vavolombelona mba tiana atao aminao hoe tsara ny tompo ao anatin'izany fitiavana zany hoe tsy vitanay fa vitan'andriamanitra Dia waktu katranu
Jesosy noa de tafita fonisika resanatsika deza no azo amara netinambavakantrany hosanakatsara mankasitrakizahay riratsito fireo zanakay de nandray any Jesosy niatompo tomamelo velo magano ano fa tsy hoe malahelo misaotra nao riray any andanitra tsy vitanay fa vitan'Andriamanitra miatompo tomamelo velo magano ano fa tsy hoe malahelo misaotra nao riray any andanitra tsy vitanay fa vitan'Andriamanitra misaotra nao riray any andanitra tsy vitanay fa vitan'Andriamanitra zay nirambana tolotra ianao tena fiainana izy andriavana hoe tao anatin'ny fitiavana na ny zanaka aza de netina mbavaka iny atraminy hoe mametraka zanaka mampitoejaza de netina mbavaka zany ina ny tiano tenenanao an'Andriamanitra ny zavatra rehetra tsy misy an'olona zany raha eo mpino zanak'Andriamanitra de zao hoe tsy misy an'olona zany fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra tadio fa tsy misy olona ry havana tsy misy olona eto ambonin'ny tany a mitovy aminao na anankiray ary fa ianao de spesialy eo natrehan'Andriamanitra tena spesialy ianao natrehan'Andriamanitra de mampatsiahy an'le ranaka hoe tsy misy nateraka ho resy zany be deaibe manko ny olona am'izao fotoana zao miteny hoe resy ara-pitiavana resy ara-pitiavana de zany matratra ny maladidamoro be deaibe ny olona tratra ny maladidamoro ary eto pitiavana satria nahoana taitairina tsy amin'ny fotoana n'ilay fitiavana mampianina nareo ary zanaka vavy ny Jerosalema aza manaitra na mamono fitiavana raha tsy efa sitrapony ahoana moa ten'Andriamanitra no miteny hoe ry zanaka vavy ny Jerosalema jero tsara iza moa Jerosalema Jerosalema lay tanàna firany anankiray nandrahan'Andriamanitra ny Jesosy tao Jerosalema izy tao izy nitory tao izy maty Jerosalema zany raha ny tena marina de zao lay nantsoina ho mpino an'Andriamanitra zay Jerosalema zay raha dika tsotsotra amin'ny fiainantsika aty amin'ny testamenta vaovao aty amin'ny fotoana ny fanamasina lay nantsoina ho mpino an'Andriamanitra zany ny Jerosalema izy zany nantsoina ho mpino an'Andriamanitra zasy ianao kristianina zany de ohatra ny tehiteny zany ny tenin'Andriamanitra hoe or kristianina ny mpino kristianina ny tena noratana nyty hoe aza manaitra na mamono fitiavana zany rehefa tsy amin'ny sitrapony inona ny antony tena mahagaga ry havana ary ny tena mampalahelo de ny mpino kristianina ny be deaibe solafaka amin'ny resaka ara-pitiavana amin'izao vanim-potoana misy atsika zao tena mahavariny zany mpino kristianina eritreretina fa hoe any am-piangonana no miai ny tenin'Andriamanitra momba ny fitiavana kanefa mbola solafaka ara-pitiavana za zao de teny aminao iza mory avany reny olona manao divorce any amin'ny tribonaly reny iza daholo reny olona reny manambady heritaona roa taona feno divorce ary ny atao hoe raharaha civily affaire civile ozy ny filaza azy any amin'ny tribonaly tena teneniko anao
fa ny fitopolo isanjato ny atao hoe raha rasy civile amin'ny tribunal de divorce. Iza daholo reny olona manao divorce reny, izy reny olona reny olona vita batisa mpandray fanasan'ny tompo dekona zany reny olona manao divorce reny, akoatra ny olona be dehibe sasany manana titre be dehibe. Fa maninona fanontaniana mba apetrako aminao fa nga tsy nahatazon'olona lay certificat, tsy nahatazona nga zany. Ny valy ny teneniko anao tsy mahatazona izany, tsy mahatazona izany satria tsy izany ny fototra. Fampianarany diso riavana no miteny manao hoe rehefa nandray sakramenta dia tsy maintsy mandova ny fanjakan'ny lanitra. Tsy marina zany. Za dia miteny an'izany eto. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe izay mino sy atao batisa tsetsa tsy aritra zany amin'ny manaraka ho velabelarintsika misimisy kokoa. Fa fitiavana ny tena resahantsika eto manao hoe matoa be dehibe ny fitiavana potika dia satria ratsy ny fototra ho itsika. Ny fototra riavana dia tsy lay certificat, tsy lay certificat ny fototra fa Jesosy ny fototra. Fehizoro indrindra ozy ny tenin'Andriamanitra. Lay vato ny lavo ny mpanao trano, jero tsara lay vato ny lavo ny mpanao trano. Dia teneny ny epistily any amin'ny epistily mpo lavitra be any no miteny Kristy no fehizoro indrindra. Zany hoe lay vato no lavo ny mpanao trano lasa vato fehizoro. Inona ny tiano tenenina anao? Be dehibe ny olona manaitra na mamono fitiavana ka maka vato tsy izy. Maka vato tsy izy, tsy ao amin'i Jesosy maka vato, fa vato any amin'ny olona ny alaina. Mba mahafinaritra anao ve rahalahy na ranabavy manao kirarin'olona foana mandra-pahafatinao. Ohatrohatran'izany mantsy le ohatra. Dia isaka mahitanao ny olona dia miteny foana hoe kiraroko iny anaovana iny, hoe kirarony ihany ny anaovana iny. Fa maninona raha mba manangom-bola dia mividy kiraro anao manokana. Tadidio tsara fa ohatrohatr'izany ny endriky ny fitiavana rehefa fitiavana ny foazina tsy tamin'ny fotoana dia maka zavatr'olona ohatrany hoe maka kirarin'olona raha zay le sarisary. Dia iny foana ny anaovana iny dia ohatry mahafinaritra. Indraindray mahafinaritra ny olona manao kirarin'olona, mahafinaritra ny olona maka vadin'olona satria nahoana fitiavana fo-poazina noho izany any amin'ny farany vadin'olona ny alaina. Bidehibe koa moa ny havana amin'izao fotoan'izao ny resaka hoe fitiavana atolotra, vady atolotra. Vady atolotra zany mbola resaka koa zany kolotsaina teo amin'ny zanak'Israely nisy an'izany taloha fa tsy kolotsain'ny malagasy. Ao anatin'ny Baiboly riavana dia tadio tsara fa misy ireo tenin'Andriamanitra raha fiainana tao anaty Baiboly dia fiainana be dehibe tany amin'ny testamenta taloha indrindra natao ho an'ny Israelianina fa tsy natao ho an'ny malagasy. Fiainana ny teneniko anao eto. Natao ho an'ny Israelianina fa tsy natao ho an'ny malagasy. Zany fiainana taloha zany. Nisy olona ny teny tamiko manao hoe fa inona ny olona ozy izy fa raha Abrahama angena nambady 3 manefatra 10 enina 7 valo ka maninona inona ny olana ozy izy zany ary nataon'Andriamanitra. Ohatra ny somary mafimafy moa ndray riavana ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izany fa ny tiana tenenina anao dia zao hoe za zavatra zany tsy hoe mety fa nekena Andriamanitra mba iseho. Fa tadio tsara fa avy ho any amin'ny Genesisy Andriamanitra dia efa miteny lehilahy ray vehivavy ray fototra zany. Fa ny fitiavana fo-poazina fotsiny amin'izao taitairina fotsiny tsy amin'ny sitrapony dia mahatonga ny vady 4 5 enina 7 valo 9 ka miovaova foana. Mahavariana ny fiainan'ny kristianina riavana indraindray tsotra ny antony. Marefo loatra ny fototra fanantenan'Andriamanitra eno aza momba ny fanambadiana sy ny fitiavana. Marefo tsantoro ny tena marina ny mpitondra fivavahana riavana. Tsantoro ny tena marina. Marefo ny tenin'Andriamanitra torina. Riavako malalo mba hatonga ny olona tsy hanaitaitra na hamono fitiavana tsy amin'ny sitrapony ataovy mafy ny tenin'Andriamanitra toritsika. Fa ny tenin'Andriamanitra riavana ny fototra dia ato amin'ity tapany faraparany ity riavana mba misy fanontaniana mba tsara valiana ihany koa. Misy fanontaniana izay napetraky ny olona hoe tsika moa zany dia miresaka ny amin'ny hoe manaitra ny fitiavana raha tsy efa amin'ny sitrapony manimba zavatra dia nanao vazivazy taminao hoe mamaky vazy ary tena zany mihitsy satria rehefa vaky ny vazy dia miparitaka dia manenina rehefa avy eo. Nisy olana ozy izy ny tokantranonay 12 taona ny mariazinay ozy izy. Raha lasa avy eo ozy izy ny vady dia napiditra divorce dia ekena. Efa mihoatra lavitra ny amin'le resaka manaitra fitiavana moa zany. Fa mety ho natonga n'izany hoe lasa ny vady dia napiditra divorce dia ekena. Mety ho natonga n'izany dia le fitiavana ny tairina tsy tamin'ny sitrapony, ny foazina tsy tamin'ny sitrapony ny mety ho ia. Fa mety misy antony hafa ihany koa. Fa eto mba hamaly kely an'ity fanontaniana ity le manao hoe raha lasa avy ny vady ozy izy dia mapiditra divorce dia ekena. Tenin'Andriamanitra mba tiako tenenina anao dia ny Koritiana voalohany 7:7 ka 5:10. Zao ny tenin'Andriamanitra ao. Ary raha misy vehivavy manambady tsy mino, ary ao tsara ny tenin'Andriamanitra, ary raha misy vehivavy manambady tsy mino ka mety mitoetra amin'ny aniny ny lahy dia aoka tsy alana izy. Fa ny lahy tsy mino dia efa masina ao amin'ny vavy, ary ny vavy tsy mino dia efa masina ao amin'ny rahalahy. Raha tsy zany kosa dia tsy madio ny zanakareo. Mazava zany tenin'Andriamanitra zany. Dia mbola toy izany eto hoe fa raha izany dia masina izy. Fa raha ny tsy mino no miala aoka hiala izy na rahalahy na anabavy dia tsy voafy amin'izany
fa Andriamanitra efa niantso antsika amin'ny fiavana. Eto ilay fiavana ny fitiavana mihitsy ny tenenina eto a. Dia ny tenin'Andriamanitra mba tiako tenenanao eto zany dia hoe fa raha ohatra ozy izy rano mino rano tsy mino no miala dia oka hiala izy. Inona ty no tenenanao amin'ilay miteny amin'ilay hoe raha lasa zaveny vady dia afaka mampiditra divorce. Hoe nandao tokantrano zany, nanao abandon zany, zay moa filaza dia afaka manao divorce ve. Eto aty teny aminao rehefa. Tsy fantatro na lehilahy na vehivavy moa ilay tena nanohitra azy. Fa zao na lehilahy na vehivavy. Tsy tokony mivoaka eo amin'ny vava mpino kristianina, tena pino ny teneniko anao fa tsy mpameny W any am-piangonana, fa tena pino nandray an' Jesosy. Tsy mivoaka amin'ny vava mpino zany divorce zany na treny amin'ny tribunal azy. Be dia be no le fanampahireziko tamin'izany rehefa. Fa tena nandresy tao amin'i Jesosy. Raha manao divorce amin'ny vadinao, izy manao divorce, tsy fantatro izy na pino na tsy pino. Fa ianao ve pino ka voantso any amin'ny tribunaly? Masa ino teny amin'ny foloan'ny tribunaly? Raha matoa Andria matoa filoha, pino ny tenako, tsy manaiky an'izany divorce zany. Fa raha tapahana reo nevitra dia nareo manapahana fa ny tenako dia tsy anaiky an'izany satria teo anatrehan'Andriamanitra nanakiko mivadiko. Teboka, tsy misy toy antsony. Zany ny tokony ho tenin'ny pino, mahatonga Paoly miteny eto manao hoe fa raha tsy mino no miala dia oka izy ala. Zero tsara, amin'Andriamanitra zany. Dia ny olona miala dia ny olona tsy mino, miala tokantrano zany. Mandao tokantrano na manao divorce. Fa ny olona mino tsy miala izany. Zay ny tenin'Andriamanitra. Ny olona mino tsy miala izany. Zero tsara. Eto ara ny Andriamanitra amin'ity Koritianina voalohany toko fafito ty manomboka amin'ny 7:10 dia any amin'ny 7:10 izy dia efa miteny tsara mihitsy manao hoe raha misy vehivavy manambady tsy mino. Zero tsara fa zioka ny riavany. Zioka ny hoe pino zany kristianina manambady olona tsy mino zioka. Kanefa eto n'Andriamanitra dia ohatrany hoe mandefitra. Raha misy vehivavy manambady tsy mino izy ka mitoetra aminy la dia oka tsy alana izy ny tenena dia hoe rehefa tafatsofoka indray mandeha dia aza miala. Amin'Andriamanitra zany dia hoe rehefa tafatsofoka indray mandeha tsy natao hiala. Inona ny tiano tenena mitandre mariavako alohan'ny idirana tokantrano. Toy ny tenin'Andriamanitra toy moa zany dia efa tenin'Andriamanitra nataon'ny Paoly manao hoe raha tekatoka sendrany zany renao. Efa tsy tokony ho zany mantsy noho izy eto. Hoe raha misy vehivavy manambady tsy mino, tsy tokony ho zany angeny izy efa miteny Paoly hoe raha misy zany ozy izy. Ka mety mitoetra amin'ny ihany ny lahy, dia oka tsy alany zany izy. Jero tsara. Ny lahy tsy mino ozy izy dia efa masina ao amin'ny vavy. Ny vavy tsy mino dia efa masina ao amin'ny rahalahy. Inona ny tian'Andriamanitra tenenina? Raha vao tafatsofoka anatin'ny tokantrano tsy nataon'Andriamanitra hiala zany ianao. Zay ny tena lojika ny fitiavana sy ny tokantrano ao amin'Andriamanitra. Fa dia mba mahavariana ihany ny havana fa misy fiangonana. Tena manaiky moramora fotsiny an'izany divorce zany. Zero tsara ny tenin'Andriamanitra. Jesosy dia nilaza ry havana any amin'ny Matthieu toko 5:23 manao hoe fa za kosa milaza aminareo hoe izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy no fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy. Ary nazovi no manambady izay voasotra dia mijangajanga. Inona no hevitra izany? Izay rehetrarehetra ozy izy manambady izay voasotra dia mijangajanga. Izany hoe izay rehetrarehetra mpitondra fivavahana ihany koa zany manaiky ny fampakarana vady ho an'ny olona efa voasotra dia makasitraka fijangajangana vetaveta eo anatrehan'Andriamanitra zany fiangonana izany. Aza manaitrana mamovo fitiavana. Fa ny fitiavana taitairana no mahatonga an'izany zavatra izany any anaty tokantrano. Atoko misy fanontaniana manao hoe nisy vady natolotra ozy izy dia tsy nanaiky aho ozy izy. Ohatrany tsy mety amiko le vady atolotra ozy izy. Tena hita vady hafa ozy izy nefa tsy nety nitsodrantsoa ny ray aman-dreniko dia ahoana zany. Somary mivelabelatra, tsy ampy tsony moa fotoana antsika fa somary mivelabelatra kely moa no tena tokony hamalinana izany fanontaniana izany satria ny vady atolotra dia hoe kolotsaina raha ny baiboly no teny antsika dia be dia be ny vady atolotra tao. Fa kolotsaina ny zanak'Israely zany, kolotsaina ny Israelianina. Misy mbola kolotsaina any firenena hafa ihany koa zany, mandeha any firenena hafa. Fa ho an'ny mpino dia izy manolotra ny vady, Jesosy manolotra ny vady. Fa tsy tonton, tsy dada na neny manolotra ny vady, fa Jesosy manolotra ny vady. Jero tsara ry havana. Ary zany ny mahafa ny tena olona ao amin'i Jesosy miandry manatena lay vady tena avy amin'i Jesosy amin'ny ora fotoana toerana tena mety amin'izany. Na firy taona ry havana. Ain'ny tompo zany vita ny ora havana ary tena tia lovahana. Ka eto dia mitena an'ilay hoe nahita vady dia tsy nanaiky an'ilay vady atolotra. Raha mpino kristianina aloha dia ohatry ny hafahafa tokotra n'ilay mba vady atolotra. Izy tsy any amin'ny hoe fahotana na tsy fahotana. Zay koa manko le hoe fomba n'izao tontolo zao e. Zany mbola lesona hafa koa zany. Le aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao. Any amin'izao tontolo izao be dia be any amin'ny firenena samihafa misy hoe vady atolotra. Aza manaraka an'izany. Fa Andriamanitra no manolotra vady.
zay tena lojika ny kristianina rehefa n'andriamanitra manolotra azy amin'ny toerana sy ny fotoana mety ary matombo ny ray aman-dreny manao an'izany hoe vady atolotra zany dia misy tombontsoa an'ilay ray aman-dreny koa mba atikeo ngamba hoe tia ny vadiny dia satria mety lova tsy mifindra mety sy ny sisa ka ray aman-dreny malalo okaretsy ny tombontsoa antsika fa ny tombontsoa ny olona rehetrarehetra indrindrandrindra ny tombontsoa n'ilay olona anambady miaraka amin'andriamanitra zany mba ho jerentsika fa tsy ny tombontsoa antsika dia rehefa avy eo zany le zaza rehefa mba nahitany mba olona tena mba andefo mandro mba tena tiany sy nakasitrahany mba tena tia tao amin'ny fony dia tsy nety nitsodrano ray aman-dreny satria nitsipaka n'ilay vady atolotra zany moa zany ry havana dia tena manahirana satria amin'ny lafiny anankiray raha vao tsy vita tsodrano mihitsy ny tokantrano amin'ny ray aman-dreny dia sarotro zany nitahinana zany tokantrano zany ny tsodrano dia tena zavatra goavana dia goavana ao anaty baiboly ary ny olona manana ositra manao an'izany dia ny ray aman-dreny ray miresaka zanaka ny teneny ray aman-dreny nomen'andriamanitra n'izany ka dia zao rehefa mba nyteny le zaza hoe tia mba tiako ry dada sy neny dia mba didiny ray aman-dreny no mitsodrano an'izany eto zany dia mba tia hananatra ny ray aman-dreny aoka ifampiresaka aoka ifamela heloka aoka ifampitsodrano satria raha toka voaozina ny zanakao dia voaozina zany ny fiainanao no heviny mba tsara fantaritsika izany ry avako malala aza manaitra na mamono fitiavana raha tsy efa misitrapony rehefa no taitairina ny fitiavana tsy araka ny fotoana dia tsy sitrapon'andriamanitra zany fa sitrapon'ny olona fotsiny zao namoan'ilay fitiavana misy zavatra avelan'andriamanitra hipotra tsy araka ny sitrapony fa avelany hipotra any ahony ny heriny sy ny voninahiny rehefa aveo tahaka ny fahafatesana ihany no ry havana misy efa jiolahy efa mpamono'olo zao maty dia anaty fiarapara dia natsony ray ody any aminy fa za mahazo antoka tsara mihitsy fa amaly andriamanitra hoe tsy zany ny antso anao fa ianao no te ho tonga noho izany tsy makaty amiko ianao fa makany amin'ny elo satria mbaty tsy nibebaka mitovy amin'izany ny fitiavana ny taitairina fotsiny toy izy andriamanitra hoe tsy zany namono fitiavanao fa ianao no nanokatra azy noho izany dia anjaranao fa tsy miditra amin'izany zavatra zany mila mibebaka ianao ry havana raha toa nanaitra ny fitiavanao na namono fitiavanao tsy araka ny sitrapon'andriamanitra eto dia miteny tanora rehetrarehetra mila mibebaka ianao mila miverina amin'andriamanitra ianao ry havana raha tianao hiverina amin'ny laoniny indray ny fiarahana amin'andriamanitra ka tianao indray irona makany amin'andriamanitra amin'ny fiainanao fa mbola azon'andriamanitra ataony manamboatra an'izany raha toka miverina ao amin'i jesosy ianao fa zay mafitiavana an' jesosy miverena ao amin'i jesosy raha efa solafaka tamin'izany miverena ao amin'i jesosy ry havako afaka manao safiditsika ao amin'ny fiainantsika na safidina na safidina fa tsy afaka misafidy ny vokatry ny safiditsika isika eo amin'ny fiainana raha ninana sakay ianao tsy afaka mitondra mbavaka hoe jesosy mba ataovy tsirona bonbon ny atao anatin'ny vavako fa sakay ny safidinao tsy maintsy masika ny vavanao amaranantsika azy hiverina amin'ny tenin'andriamanitra tsika hoe aza manaitra na mamono fitiavana raha tsy efa sitrapony tian'andriamanitra tenenina dia zao hoe jereo ny fototra fa ny fototra no matsara ny hazo anankiray jereo ny fototra aza foazina fa an'andriamanitra io ranabavokely an'andriamanitra io rahalankely na firy-taona ianao na firy-taona aza maka randrana tsy manendrika anao aza maka fironana any amin'ny fiarahamonina aza mitory fitiavana amin'ny lehilahy ny vehivavy fa tsy ara-tsoratra masina zany raha kristianina ny teny antsika fa lehilahy no tokony mba mitory fitiavana amin'ny vehivavy tsy mitovy ny hoe maneho fitiavana sy ny hoe mitory fitiavana aza mijery fiainan'ny hafa aza manaitra na mamono fitiavana raha tsy efa misitrapony fa ho simba ambony any ny fiainanao aoka ho fantaritsika izany ry havana saotra n'andriamanitsika ny amin'ity fotoana androany ity na dia foy aza ny fotoana satria tapitra ny fotoanantsika dia mampahery anao ako mampahery mifankaty rehetrarehetra mba nana fitiavana tsara ny tompo maharitra amin'ny tompo na firy-taona ianao na firy-taona dia zao mandra-piavo ny fahafatesana ary mba marina ny eo abolantsika malagasy manao hoe lambana koa faty no isarahana tsara ny tompo ry havana satria andriamanitra nanolotra ny ainy ity atsika noho izany ny mpivady lehilahy vehivavy mpifankaty dia miomana manolotra ny ainy ambara-piavo ny fahafatesana aza taitairina ho an'ny tanora rehetrarehetra nandreany ity tenin'andriamanitra ity averina ny tenin'andriamanitra aza taitairina aza foazina raha tsy tiana ho vaky ny vazy afa-baraka manenina mandrak'izay voninahitra ho an'andriamanitra tsara ny tompo ho eto amin'i jesosy ny fitiavanao fa hain'ny tompo mitazona ny fitiavanao io aza manahy zany aza manahy ny fitiavanao io fa hain'ny tompo io voninahitra ho an'andriamanitra amena ivavakitsika misotranao andriamanitra tsara indrindra voninahitra dia atolotra anao
ny amin'ny fampianarana androany anova olona ianao Jesosy ary isorana ny amin'izay rehetra nomenao anay teo amin'ny lafim-pitiavana manontolo misaotra Jesosy tazomy ny fitiavany raha lasy anabavy rehetra izay nandray an'ity tenin'Andriamanitra ity mianaranao Jesosy amen. Nanolotra ny tenin'Andriamanitra taminao androany Solofo Raharifera fifandraisana 033 02 314 71 mirasoanao ho tahin'Andriamanitra indrindra. Fantatrao ny maniko nefa kosa mba iriko manitidinao no amiko Tompo fantatrao ny tiako fantatrao ny maniko nefa kosa mba iriko nanitidinao no amiko fianao no mpandatra fianao no bizara inoko fa avy aminao lay olo tiako mba ho Father, King
mandra-pahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatry ny halehibe ny fahafianoan'i Kristy. Efesianina 4:7. Ho lehilahy lehibe. Ho lehilahy lehibe. Fandarana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio vaovao masoa. Izay rahantsika amin'ny rahalahy Solofo Raharifera.